Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny safari quiz. Andeha safari izahay. Te hiaraka aminay ve ianao? Andeha hitsangatsangana makivaky ny fotoana amin'ny alalan'ny baiboly ary hitady biby malaza izay. Ny sasany amin'izy ireo dia tena mahavariana. Fantatrao angamba ny sasany amin'izy ireny. Raha tianao dia afaka manoratra amiko ianao ary azonao lazaina amiko ny anaran'ireo biby ireo. Mitondra anay ho any Egipta aloha ny dianay. Niredareda teny an-danitra ny masoandro. Andefy tany Egipta ny Israelita nandritry ny 400 taona. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo mba hamonjy azy. Efa ren'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo, nefa tsy navelan'ny Farao handeha izy ireo. Ho famaizana dia nandefa biby tany Ejipta Andriamanitra. Nandrakotra ny tany ireo zavaboary kely ireo ary niditra tao an-trano sy ny fandriana mihitsy aza. Inona avy ireo biby ireo? Tonga teo akaiky ny renirano iray izahay rehefa avy nanao 10 kilometatra maro. Eli, ilay irak'Andriamanitra, dia nipetraka teo nandritry ny ora maro. Mitondra sakafo maraina sy hariva ho azy ny vorona. Karazana vorona inona moa mitondra azy io sakafo io? Mieritreritra amin'ny balama fotsiny aho. Niaina lavitra n'Andriamanitra io lehilahy io. Nitokona ny biby izay nitaingenany ary niresaka taminy tamin'ny feon'ny olona. Inona io biby io? Fantatrao tokoa ny tendrombohitry Ararata. Teo amin'io tendrombohitra io no nijanona ny samby fiaran'ny Noa tao aorian'ny safodrano lehibe. Vorona inona no nitondra sampana maitso teo am-bavany ho an'i Noa? Ho famantarana ny vaovao tsara fa niena ny rano teto an-tany. Mitoy any Babilôna ny safarianay. Voafonja tao Daniel. Ohatra tsara izy, mivavakiny 3 isan'andro izy. Ary noho izany, dia lasa sakafon'ny biby izy. Inona avy ireo biby masika izay nakombon'Andriamanitra ny vavany mba tsy hinanan'izy ireo an'i Daniel? Fantatrao ve hoe biby inona ao amin'ny Baiboly no lazaina fa fetsy? Ny bibilava. Nampiasain'ny devoly izany mba haka fanahy olona voalohany tsy hakatohan'Andriamanitra. Raha tsy nisy izany, dia ho akaikin'Andriamanitra ny olona rehetra. Fa raha tokony izany kosa, isika tsirairay avy dia araka ny natiora, tafasaraka amin'Andriamanitra. Noho izany antony izany, Jesosy dia nampitahantsika tamin'ny biby, tsy manana taridalana sy mora mandiha. Inona moa ny karazan'ireo biby ireo? Jesosy ny mpiandriondry tsara. Miantso ny olona amin'ny anarana izy satria tiany. Efa nahita biby 4 farafahakeliny ve ianao? Tiako fantatra ny valiteninao. Ity ary no adresy mailaka afaka hifandraisantsika: maellb@gmail.com na miantso ny laharan-tarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.